Ok mucho. Ok mucho. Efa nisy ny loharanam-baovao izay azo avy amin'ny mpitandro filaminana ny avy eo amin'ny gendarmerie pirenena izay nahita fa araka ny filaza izay olona nampandre azy ireo zany fa dia misy razana hita any amin'ny toerana anankiray atao hoe ampasy be izay atsimony lycée technique ao Maintirano ihany. Rehefa izany dia tonga tany ny mpitandro filaminana izay avy tao amin'ny polisy ihany koa zany niaraka tamin'ny mpitsabo nanao ny fizahana ny razana ka tsy vao fantatra fa i ratoboko vavy izay Floria izay mitazona n'ilay casse-point izay nanomboka tsy hita tamin'io fa 7 volana jolay io izay maty tamin'ny fomba feno abibiana izay satria dia misy dianantsy na zany ny aoriana aminy amin'ny tendany ny ao ihany koa ny dianantsy koa zany izay anisan'ny voafira ny ao amin'ny ilan'ny tavany zany ao ihany koa ny ary amin'ny tanany ary nakiroa ary hita koa fa dia misy mangamangana zany ny vatany. Rehefa izay moa zany dia nandeha ihany ny fikaroham-baovao ka araky ny loharanam-baovao izay azo ny mpitandro filaminana ihany dia izany atao hoe denany. Io zany no hitan'ny olona niaraka tamin'io fotoana io ka dia nosamborina io denany io. Taty aoriana amin'izay rehefa nandeha ny famotorana dia raha tsika malala moa fa efa ny savorivory ny olona tao Maintirano mahakasika an'izay trangan-javatra izay mitaky tsy misy atakandro zany ny amin'ny hamoana ny olona io amin'ny mpitandro filaminana ampiarana ny fitsaram-bahoaka. Raha tsika malala fa dia mbola tao anatin'ny fanadihadiana tsara ny mpitandro filaminana satria araky ny fantatra dia tamin'ny fotoana 1 ny volana jolay tamin'ny 4 zany no nanomboka ny fitazomana azy ilay atao hoe garde à vue zany tao amin'ny polisy ary raha izay no iarantsika malala dia ny lalàna ihany no mametraka fa 24 ora zany ny fotoana ara-dalàna ahafahana manao izay fitazomana ny olona zay amin'ny fanadihadiana izay atao eny anivon'ireny mpitandro filaminana izay pikaroka ny fandikan-dalàna na ny OPJ zany. Raha nijerena zany zay dia amin'ny ataontsika fa ny 17 ny volana jolay anio alatsinainy zany fa amin'ny 4 no tapitra izay fotoana zay ary ahafahana mitondra an'ilay olona eo anatrehan'ny fitsarana. Zay le fotoana izay omena mpitandro filaminana zay dia mba ahafahan'ny mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana rehetrarehetra satria azadino mihitsy fa isika dia sanatiavina akory tsy izay olona avy hatrany tonga dia tratra ny tondromolotra dia tonga dia meloka avy hatrany fa misy ny fototra izay ijoroana izay napetraky ny lalàna velona antsika izay makasika tsara ny hoe mbola tsy meloka ny olona anankiray raha tsy efa ny rafi-pitsarana mahefa no manonona ny sazy manameloka azy amin'ny raharaha izay tondrana azy eo anatrehan'ny fitsarana. Ilay ataontsika hoe présomption d'innocence zany izay tsara ho fantatra antsika izay. Ka eo indrindra no ilana rehefa misy olona aiahina manao ny fandikan-dalàna anankiray dia ny zavatra tsara indrindra zany dia apetraka amintsika ny amin'izay hoe avelao ny amin'ny mpitandro filaminana ireo mpikaroka ny fandikan-dalàna hanao araka ny tokony ho izy ny asan'izy ireo ary mba tsy hoelingelelina izy ireo mba ahafahan'izy ireo manao tsara izay fanadihadiana zay
Inona moa zany ny tanjon'ny fanadihadiana zay atao, ny tanjona fadidiana zay atao dia mba ahafahana manangona an'ireo pirofo rehetrarehetra ary nomeny lalàna fahefana izy ireo a, indrindra mahakasika ny fehezan-lalàna momba ny paikady heloka, ampiasa an'ireo pitsopitsony rehetra, ireo fomba rehetra izay voalaza ny lalàna ahafahana mikaroka an'izay marina izay. Dia ny Andriamanitra no tompony aina. Ninona ny zava-miseho dia tsy ho tokony ho tonga amin'izay famonoana izay isika. Ary iarahantsika malala ihany koa ary ampahafantarina anareo rehetra fa dia enjehiny lalàna ny fanaovana izay famonoan'olona izay hitsarana fotsiny zao na ny ataontsika hoe fitsaram-bahoaka. Ko dia manentana antsika rehetra mba tsy hiditra intsony amin'izay fanaovana fitsaram-bahoaka izay. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Mbola isan'ny vaovao miverina kely le trangam-piarahamonina. Inona le trangam-piarahamonina dia le resaka tsy fandriampahalemana zany indrindraindrindra. Tena mampanabe mampametraka fanontaniana, tena mampalahelo ilay tranganisy tany Maintirano. Amin'izao vanim-potoana ny tatsika teknôlôjia ity moa aingana mihitsy ny fivoakan'ny tatsika hoe vaovao na tsy ofisialy na tsy ofisialy fa any amin'ny tambazotra sosialy zany. Fahafatesana tovavy mbola ao anaty tena tanora eritrerony izay hoe maty fonona tamin'ny fomba bibiana satria raha iverina fa fandrombana fotsiny dia mbola hita teny aminy avokoa ny tatsika hoe ireo firavaka teny amin'ilay tovavy ity fa ireo karazana rahatra sy ny sisa taminy zany dia io iny efa teo dia hita sy le olona na iahina zany dia tonga tamin'ireny hoe navanona ny loza zany dia ireny ny zavatra nitranga omaly dia fitsaram-bahoaka vindicte populaire 420 ny misy atsika amin'izao fotoana izao. Dia hoe aty amin'ny vanim-potoana mazava dia mipetraka zany ny fanontaniana le olona tovolahy mirijarija ny ahiahina ho tompon'antoka na vanona ny loza ka nahafatesan'ity tovavy ity le tany Maintirano le hoe mpitana cache-point zany dia efa teo am-pelatanan'ny mpitandro ny filaminana. Maintirano dia renivohitra faritra komisaria zany nisy tiana anaiky ny olona fa hoe masolomaso aina solony aina zay zany le fandehany teo. Dia nandritra nisy ny fifandaminana tsy resy lahatra ny tompon'ny fianakaviany maty nitondra ny razan'ny faty mihitsy tany amin'ny komisaria ary dia niaretan'izareo tao zany niditra tao amin'ny komisaria napetraka tao ilay faty dia niandrasan'izareo teo dia tsisy nivoaka tao zany raha tsy atoko anaty fanarongososina ihany hoe natolotra ny vahoaka ilay voaroiroy dia niarahana hita satria teny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy le hoe tena live en direct ny fitsaram-bahoaka ara-bakiteny satria dia nitorana velona ilay olona. Tranga mampalahelo amin'ny maha hoe olombelona nosy raha fotsiny aloha zany hoe von'olona satria von'olona aloha zany na nahafatesan'ilay vehivavy na ty dia zay satria aina ny resaka dia amin'ny maha kristianina ny tena ihany koa aloha dia tsisy tompony aina afa-tsy ilay nagnary dia eo zany aloha lafa ny faharoa amin'ny malagasy zany aina zany dia sarobidy loatra misy aloha menaky ny aina dia tena petsaka zany le fanontaniana hoe tena mifanahy ahoana ahoan'ny tsika ity dia hoe tsy tena hoe mifora amin'ny mafana
dia tsisy manaiky an'izany dia eo zany lafin-javatra faharoa le hoe tsika io anao fanavozana, dia tsika io zany hoe tany tandalàna, dia tsika io zany hoe misy rafitra ara-pitsarana, misy lafitra mpiaroka ny fandikan-dalàna sy ny tsisa sy ny tsisy. Dia mipetraka be ilay fanontaniana ao ambadika ilay izy le hoe atokisan'ny olona ve sa tsy atokisan'ny olona reny rafitra reny, satria nitevoavina anao mihitsy a feonambe ireo rantsana samihafa eo anivon'ny fitsarana tamin'iny herinandro iny. Ary tao anatin'izany indrindra dia ohatrany hoe mifarana an'ilay feonan'ireo anivon'ny fitsarana tery amin'ny hôtel Sheraton teny Ivato, dia ny fiafaran'ilay izy indray zany dia misy an'io tranga vindicte populaire fitsaram-bahoaka tany Mainty Rano. Dia eo ilay mipetraka ilay fanontaniana hoe fa misy tena tsy atokisan'ny olona tsona ve? Zay ho rafitra mpiaroka fandikan-dalàna OPJ izy tsika, officier de police judiciaire, dia mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana. Sampana anankiray zany fampitohy ireo tsy atokisan'ny olona ve mahatonga an'ilay hoe fitsaram-bahoaka sa efa inona mihitsy, satria iny ao fa tsy lavitra zany teto an-drenivohitra fa ny aloavan'izany tao anatin'ity raharaha resaka hoe fakana alajaza, resaka hoe fahaverezan'olona jerana ity le tratry Tsaramasay, ty amin'ny fahatry maderana motana ty tamin'ny andron'ny omaly, fa so ihany moa zany fa misy amin'ireo anatin'ny fokon'olona ihany koa mba hoe mijoro mba miaro aloha zany satria mila afantarina ny marina hoe inona marina, satria hoe tena zay hoe tena mpangalajaza marina ve le sa hoe misy zavatra hafa ve sa hoe ahoana, ho hita ihany koa ny marina ao anatin'le izany eo ambadika le izy. Raha ohatra iverenina le alajaza mbola mety iverena antsika izay rehefa avy eo, fa ity zany tena mametraka fanontaniantsika ary tokony ho jerena mihitsy zany satria ao anatina fotoana hoe fanavozantsika izao. Ahoana ny amerenana zany fitokisana zany mba ho atokisan'ny olona ireo rafitra mpikaroka fandikan-dalàna ny any amin'ny fitsarana mba tsy hiverimberina intsony, satria dia voararan'ny lalàna mihitsy ny lalàna manankery eto amintsika ny fitsaram-bahoaka. Dia isy toy ny ve zany zao le raharaha tany Mainty Rano iny sa hoe samsamy hoe efa vita zany fa samy nanana maty na ny tary fizao mantsy tamin'ny toerana voalaza ranoloha ranom-baovao, tamin'ny toerana ahitana ny faty lay vehivavy tompona cache-point zany, dia hoe nahitana kapam-behivavy pointure 40 anankiroa ry Alain Thierry, dia nahitana kapan-dehilahy pointure 44 ray. Zany hoe ohatrohatrany hoe zany tsy olona ray no nahavita an'le abibiana tany amin'ny toerana io, dia ahoana, satria ny fanadihadiana mantsy raha ohatra ka mbola hoe teo zany ilay lehilahy dia nizotra ilay fanadihadiana sy famitorana dia tokony ho hita hoe olona ray sa nisy fiparitry kombakomba tao anatin'le raharaha, dia mikatona teo ve zany zao izy, dia izany zao olana tao anatin'le izy, fa mampalahelo le tranga ary mampametra-panontaniana mihitsy koa ny amin'ny hoe ahoana ny hoe amerenana le fitokisan'ny olona ny rafitra mpikaroka fandikan-dalàna sy ny fitsarana, satria tsy tranga vaovao ino fa hoe aty amin'ny taona 2026 iresahana ty fanavozana ity dia mbola mitranga ny toy ireny. Dia eo zany le hoe tena niasin'ny aina ny ataontsika hoe ny zavatra ohatran'ny reny mantsy dia ohatran'ny lasa sanatria mevana sanatriavina, satria izy miparitaka be ny amin'ny réseaux sociaux lasa osa dia mevana le tranga resaka hoe vindicte populaire na fitsaram-bahoaka indray dia miendrika ratsy an'izao totsika dingana amin'le fanavozana zay resahana zao. Dia eo akoa mbola mipetraka zany zao satria ohatrany nanetsehana ny émo national émonaty zany tao anatin'ity raharaha alajaza sy fahaverezan'olona sy ny sisy ty herinandro teo zay herinandro, satria tena ny weekend zany hoe ny weekend talohan'ny fanadinana BEPC naetsika daholo ny rehetra, naetsika ny teo anivon'ny émonaty, ny aloavan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement nanao point de presse entitra mihitsy
tery mazorivo tamin'iny dia vaoko ny monaty zany hoe miraisina ny fepetra rehetrarehetra ho aetsika mobilisena hatramin'ny tafika zany dia efa mandeha hatrany mitsofoka hatrany anelakely hatramin'ny garde présidentielle herinandro teoriana tokony efa mba misy point de situation ihany mba tokony ho fantatra zany hoe inona ny vokatra aloha hatreto tsaiko tsy voatery atotanisa zany fa tena hoe mba misy zavatra mba atrapan'ny olona satria zany koa mantsy anisan'ny manay serasera le resaka eto dia tena tokony mba ho hita ihany zany hoe tao anatin'izay herinandro zay inona zany no vokatra iza no maninona iza ny tratra dia zay satria lizy atao am-piandohana dia hoe fanakorontanana an'le fanavozana tsiroso ary tsy anaiky an'izany raha no tian'ny prime ministre hoe tsisy masakana n'ity fanavozana ity ary tsisy anaiky an'izao dia mbola nampin'ny président ny fanavozana taria Tomasina tamin'ny herinandro iny fa lasa lavitra mihitsy moa zavatra nambanana tao anatin'le izy dia tena tokony mba misy any hoe mba misy point de situation anatin'izay tao anatin'izay herinandro nisy le mobilisation zay inona ny vokatra dia miandritsika sahoana ry ity re tsy efa mba tokony mba misy an'izany hoe raha misy moa ny antso dia raisitsika mivantana eo raisitsika mivantana eo manoloana an'izay satria be dia be ny zavatra afaka resahana manodidina n'ity trango ity fa resaka trangam-piarahamonina moa izy fa mahakasika indrindraindrindra ny ataontsika hoe zavatra misy eto amin'ny firenena toary efa misy antso vonona zay ny teknisiana dia raisinanao ary miaraba toko eny ary ali miaraba toko radio vaketingany any zay indrindra le resaka brito resaka momba nyty fitsaram-bahoaka lasa jurisprudence le izy tena mirikototra nahita le resaka maintrano zay ve zany lasa efa rano firenena malagasy mety am'le olona le manakorotana mifikana zao am'le fitondrana teolola la zao zavatra misy zao vahoaka mitaitaina ny zavatra miseho melohan'ny international any am'le fitondrana fanavozana le izy mety ina le tiako atongavana le tadidy tsara fa colonel anankidimy lasa général na sasany dimy lasa la io resaka fandriampahalemana tokony tsy hisy tohitsy amin'ny fandriampahalemana zay le zavatra misy aloha jereko mahitsy tena mahitsy mijery inona le fandraisana fepetra vo eo zao plutôt ny teny fatramizao evoray volana safiry tsy misy tapisana anankiray ary fa fehozina mitenenana ny resaka vitra fumé io andorany fotsy rery ary amin'ny Antananarivo Atsimo mba manakana an'io misavana io fa ny akoatran'izay na mandehanina nareo analakely tsy misy misava vitra fumé zany eo rangahy raha misy olona mangalaza zany hoe tsy mety ny tongotra fa tsy maintsy anana vitra fumé ny prime ministre zany efa miteny fa vitra fumé dia savaina ary tsy azo atao voalohany indrindra aloha aza mampiditra na ny concessionnaire ary aza mampiditra vitra fumé d'origine any ny tena mian'io ary dian'izay tokony andraikepetra mampiasa an'le lalàna savorangary vitra fumé fa tsy anao nareo koa ohatra ny tady mazandoa zany le mpitandro am-pilaminana tena mazandoa tsy manao an'le izy mba mivoao aho eo tokotany dia manisa atao be misy 440 eo valo am'ireo fumé daholo ka zay le izy mianahana be le izy fa tsy ka ianao sa inona no ambadiky le mpitandro am-pilaminana tsy manao ny zavatra io polisy anankidimy eo anosy eo midadilika fotsiny eo mandalo eo daholo le 440 eo tsy misy tsy savaina tsy atao iny ahoana ary nampahataranareo ny olona ao anatin'ireo zay ngamba avy amin'sasa brito ely ary iny eo tokoa zay fitaratra mainty misy an'ilay pellicule moa zany ny tena io fa reny moa araky nambara hoe misy afahana misy fahazondalana aloha amin'izy ireny fa tsy hoe angitraingitra fotsiny fahazondalana zany dia alohavana fanadidina ohatran'izany koa ny fitondrana basy ny sivily dia afaka mitondra basy saingy voafetra hoe misy sokadina basy azo ny tazomina misy tsy azo ny tazomina ary ny tazomina zany hoe hafanana ny ampiasainy amin'ny fiarovatenany dia mila fahazahoan-dalana fa tsy sanatry hoe olona tsy salamasaina no hitazana basy tsy mety zany zay dia voararany lalàna zany ary voafetra ary tsy maintsy avozina isa taona zany fahazahoan-dalana hitazona basy zany io zany le permis de port d'arme zay zany le izy dia aizany hoe any amin'ny fivondrona izy taloha any amin'ny district any préfet zany zay zany any misy ny sampandara zay manome an'izany fahazondalana hitazona basy zany dia mitao zany koa le hoe vitre fumé
le fumée moa zany hoe fitaratra mainty dia misy fahazoandalana izy ireny dia avozana ihany koa ary rehefa mandalo any visite technique inge reny dia tokony ho hita hoe manana anao sa tsy manana fa tsy vitan'ny visite technique fa eny amin'le mpisava zany zao moa dia hoe miverina ny PR ny police de la route zany dia mila entitra ny fampiarana ny lalàna fa zay le akorakorana zay koa nisany lesoka lehibe ao anatin'le zavatra misy hoe io ve tsy herinandro fotsiny zao anaovana fihetsiketsehana ohatrany io dia miverina amin'lohany fa isika izao dia mahita fa betsaka ny fiara tsisy laharana tsisy plaque d'immatriculation mivezivezy eto Antananarivo eto dia ety na any aloha na any aoriana misy moa le hoe vao mbahavo ny lokoina dia apetraka eo amin'ny fitaratra eo zany le laharan'ny fiara fa tsy ahitana ninina mihitsy hamantarana mbola manampiny hoe sady tsisy laharana le fiara mbola maintomainto be koa le fitaratra dia mampiahiahy be le izy eny tompoko miaramba manao ahoana fahasalamana salama tompoko ohatrany nataonao tsetsatsetsa fiaritra le lalana manahirana le avatsy hitany kodaoda tsy akodakodinina koa reto moa fa dia faritra mamokatra fa tsy misy lalana zany maro lambo zany efa firy efa taona folo firy ny any faritra ilany vovoany andrefana rehetra iny tenenina todolo moa le izy dia mipakaty amin'ny vitra fumée namana raha nzay avy any Tsimondrano zay ombana manatiteraka mihitsy fa tena ele izy zay anao ve satsy anona reo le manambolonahitra de mitondra fanjakana rehetra kara le fahalalana amin'ny nafindreo le misy zavatra tena tokony entitra kosa fandriam-pahalemana fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananana fa tena manjary manahirana be kany tiaseraseradrajody tsy araka azy nareo amin'iny iny ainy iny izy tsy mila takory mandeha amin'ny telempanjaka mampilehibe ateso atiny isika anao na fa baraka eto amin'ny sadeka mila zavatra mipetraka ny zany samy teneniko teto anao dinika fikeonan'om-pirenena fiana kafa efitra efa voapasika efatsinelany zany fa eo amin'le fampiarana sy le fahitsina ny fampiarana azy tsy misy mihitsy sy miavana politika moa manginy fotsiny totra resaka fa raha ifanensika amina resaka sehosehoana zavatra ivelany keny slogan to betaka ve raha fanavozana raha fanjiry sy ny sisa mba ataovy maty fa le zavatra ry zalahy na vita be nareo nanongana ny tsy valary iny de mbola anjaka eto ray ve ny mpamonolona sy ny sisa reky palapalana itifitifinareo fahatany fa tompony andraikifinareo de mba raisy tsara le andraiky fe misaotsy eny ary ie dia ndeha ho tsinjaraina ihany koa ary amin'ny hoe ny andraikitra zay koa izy hoe responsabilité citoyenne zany ny efa misy ny irita miasa amin'ny hoe andro masom-pokon'olona fanazanana tsy zany noho ny raha mahita fa hoe tsy ampy loha mpitandro amin'ny filaminana raha resaka amin'ny lafiny anankiray zany fa manana didy ihany koa tsika amin'le hoe mpahafantatra satria ny mpanao ratsy dia ny fiarahamonina eny mba tsara ihany no mifampilaza zany mifamehy vaovao mba mena mpitandro amin'ny filaminana tsy andro mahazo koa aloha ny mpitandro amin'ny filaminana hoe ke tsisy hitoroko eo naovatan'izany da aloha raisiny anao miaraba tompoko salama e allo eny ary miaraba miaraba tsara aloha manamarika fa rehefa vanim-potoana ohatra zao tsy voizao ihany fa efa hatramin'izay dia mitranga foana ny resaka fampiorona ity ary tindray no entina ilazany fa tsy mipetraka fotsiny ireo volohany orana teo amin'ny toerana teo aloha teo dikan'izany dia hoe isika rehetra mihitsy mila mahafantatra hoe tonga indray zany zao vanim-potoana iananoentra pasahady na dia hoe mbola fiakarakokatra sao marina daholo fanamasiana hoe mitabozaboza ve sa hoana sa iny fa tokony izy izao hoe mampiseho tena misy ny fanjakana zao mandoana izao zay ihany dia daviniorake hoe misy marina zany fanjakana afaka mampilamina fiainam-bahoaka zany fa ny atao zao dia ny hoe any fiainam-bahoaka manontolo mihitsy ny voozavozina ny botinalina ny fivahana maraina fandianana amin'ny atoandro zany rehetra rehetra zany
dia tokony anjaran'ilay fanjakana ny mitady ny stabilisation indray fa efa destabiliser tanteraka zany zao le firenena ka hoe tokony hiova ny fomba fijerena manomboka zao satria milorina zay mitaky ny fampiam-pahalemana amin'ny famirehetra fa mieritreretina hoe milorina mandeha amin'izao foton'izao izy tsy araka an'ireo atsoaity mandrehaka tantaraky dia makaiky indrindra sy tefitaratra ny loko mainty ty amin'ny saroky io dia misy mitsakana zay ny mpamanina no mitarika findray no alanareo fa hitany eo matinety io tsy vao io a fefa elo zany nanaovana zany ie mbola afaka manohy fanazavany ianao ao anatin'ny zay ny tena zava-dehibe koa aloha zany adidy lehibe mihitsy amin'izao fotoan'izao dia le hoe ahoana no amerenana nylay fifampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ny firenena mihitsy zay le firaisampirenena zay firaisankina-pirenena zay le unité nationale ny lalam-panorenana dia efa manoritra mazava amin'eo fa adidy amanandraikitra ary mason'ny filohany zay mitarika ny firenena mbola repoblika faefatra moa zao ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra ny eo ary zay koa mbola iorenan'ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia adidy ny filoha zany miantoka an'izay hoe unité nationale ny firaisankina ny mpiray firenena amin'ny fomba ahoana dia zay mantsy eo le mipetraka be mihitsy ny serasera mba tsy ho teny mabeaia mba tsy ho teny mifanao dikio ampandrina fa zay zany lizy hoe tokony ho teny tsy sanatria sanatrian'ny vava aladin'ny lela hoe andeha amilesona ny tompo-pahefahany eto tia fa mampatsiahy fotsiny ihany fa efa voasoratra ao anaty lalam-panorenana zany ny amin'ny hoe fitandrona toy ny anak'Andriamaso zay unité nationale izay dia zay dia manomboka amin'ny teny dia amin'ny fihetsika dia amin'ny atao dao zany ny raisiny ty antso manaraka ty miaraba atao manao any ahena kely aloha le onjam-peo fa ohatra mananina be dia tselo le tianao kanefa tole fantafilaminatsika mbola miandry le privé mbola hita eny toerana keta be eny izy zay koa hoe mahagaga an'izy hoe tokony hoe le vahoaka sampananana ny tena iandraketandry zareo hoe ny amin'ny banky tranona olona endran'ireny hitendry zareo nefa le vahoaka tany tsy dia misy mpialy loatra dia mampalahelo ihany zay efa misaotra fetsaka zavatra misy aloha zany io koa moa zany misy hoe fahafahan'ny olona manao an'ireny fa reny afaka manao fangatahana koa aloha afaka manao fangatahana ny rehetrarehetra hoe mba hiambina azy manokana fa misy fepetra zany ao anatin'le izy amin'ny fiatohana zany fa amin'ny ataontsika hoe resaka kapobeny zany le hoe ahoana tokoa zany amin'ny fiarovana ny olona sy ny fananany resaka saripady moa zany resaka hoe mpitandro ny filaminana fa amin'ny akapobeny ny mpitandro ny filaminana dia tsy mandeha tsy voizina iny le tianao tenena baiko iraka zay no ampanaovina azy dia io zany le hoe tsisy menimenina tsisy mingonongonona fa manantanteraka baiko sans hésitation ni murmure tsisy rehefa mahazo baiko zany dia miaraka amin'ny vava tsisy mingonongonona zay moa mba nandeha tamin'ny hoe service national hors forces armées tamin'ny fotoanandro dia miaina zany satria tany amin'ireny sekoly fanofanana ampitandro ny filaminana tany amin'ny école gendarmerie tany ambositra zay tamin'izany fotoana zany zay mihitsy zany ny toromarika sans hésitation ni murmure zany hoe rehefa mahazo toromarika anao zany hoe baiko dia miaraka amin'ny vava amin'ny fanatanterahana tsisy mingonongonona zany zay fotsiny le izy dia zay ny tena marina raha atsorina dia ohatrany hoe mandeha tsy vozina le izy mandeha vozina fa tsy hoe tsy vozina kosa aloha ohatrany tsy mety zany tsy hoe manira tena fa irahana araka ny baiko dia manatanteraka baiko zay zany le izy
dia verenana ihany hoe tena ahoana no ahafahana miatoka hiverenana n'ilay atao hoe fifantokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Ny mpitondra amin'izao fotoan'izao zany dia hitondra antsika ao anatin'ity fanavaozana ary zay daholo ake mahatonga an'ilay resaka reo ataontsika hoe mpanao politika izay manao hevitra hoe ahoana moa zany mitranga rehefa tapitra ny fanavaozana daholo raisin'ity antsity miara-batao. Ya, verina saka plutôt. Eny ary. Inge asa farambarana fantasany. Iady iady ny fampiororona fanka araisa. Ny hevitra manokana ny tena tsy ilaina ny fanavana fa tonga dia rehetra zay teneniterena na sao dia zao zany no atao hoe ahitana ny fanjakana doro. Fa io tonga dia hitany io ilay hoe mety sa ilay fanjakana. Tsy mila communication be ohatrany ahoana io vao hoe fantatry ny olona hoe fanjakana mandray andraikitra ianao. Fa amin'izay zava-misy any andraisanao amin'ny fitondrana io dia tokony fantatra hoe tsy janona ny déstabilisation amin'ny fanjakana araky vita ny fifidianana. Ary miala teo amin'ny fitondrana dia tsy manaiky mora fotsiny. Hoe io anao fa mazava ka resy lahatra amin'izany. Fa zay fotsiny izy hoe asehoy fotsiny ilay hevitra tanjaka ilay fanjakana mijoro hoe afaka ny ampandesiana fandriam-pahalemana izy satria fototra ny fampandrosoana zany amin'ny lafiny rehetra. Ka andehana ny firenena mitsotra mpiarina maro samihafa ampahandrehitra manonamina sy mivoatra eo amin'ny fiainana. Mbola manana miditra vitsykely mbola ahafahana mandray antso anankiray aloha raha tsy zany tsika dia anaraka dombaritra rehefa avy eo fa zay za zao dia lafiny anankiray mba asiana tsikitsiky ihany aloha zany satria vao maraina mony andro eto Madagasikara ry antsa ohatran'ny be tany fady any misy toerana zany hoe tsy miasa talata misy koa hoe tsy miasa lakamisy zay koa ny sasany dia ohatran'izany koa na hoe resaka fahoriana ary dia misy an'izay dia misy koa toerana hoe tsy mahazo manao satroka rehefa mandeha amin'ilay toerana dia fady karazam-biby osy kisoa fa mba misy tany hoe fady kolokolo ve zany zao mety mba tena zany zao milay zao hoe teto aminay dia fady kolokolo fa raha manao kolokolo eto dia miodina ny lohany tsy haiko miforotra ny mivadika ny cheviana ny lela mety bory ohatra zany zao mety aiza misy an'izany raha mba misy an'izany dia mba lazao anay dia mba efa ampizarana eto hoe ty tany fady kolikoly ohatra misoratra fotsiny mantsy liza ry antsa ohatran'tsy hoe tena voarara manao tsolona sy kolikoly eto amin'ity tanàna ity ndalo raisiny ity antso manaraka ity dia anaraka dokam-barotsika rehefa avy eo andawary. Eny ary salama ny tiako ambana dia momba le zavamisaka mitanana ihany. Lehibe sable ino moa le fanakorontanana misy eto amin'ny tanàna eto zany. Io le président teo amin'izay andro ravelona mamoaka fanambarana izy ao amin'ny Facebook eo hoe itsovitany amin'ny CPU fandraisana ndraiky tato fanjakana amin'izao. Io zany hoa tena mampiasa vola faratapo izy amin'izao fotoan'izao mivererana eo amin'le fanjakana. Ary fanjakana tena ohatrany hoe isy fa hitako hoe tavola zareo eo anaty avitsapoko fa tokony aseo any hoe maharaha-misy dia tsy matahotra an'izany fa tena zava-misy koa le mpanakorontanana zay no ohatran'ny mahazobana fa le fanjakana ohatran'ny mianana ohatranao.